Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika revako malala tratra ity talata fa 10 ny volana jona ity. Ny mofinaina valahaka antsika anio dia ny Timoty faharoa toko faharoa. Timoty faharoa toko faharoa andiny faharoa ambiroapolo andiny fahaenina ambiroapolo. Amin'anaran'i Jesosy. Fa mansira ny filan'ny tanora fanary mieza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana daladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady zany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra mipanohitra amin'ny famoram-panahy fa angamba Andriamanitra me fibebahana ahalalany tsara ny marina ka odiny izay no afaka amin'ny fandriky ny devoly zay nanao azy samybelona hanao ny sitrapony. Ray masino manao masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anatranatra ho an'ny Timoty amin'ny mahatanora azy ity faraparany amin'ny toko faharoa ity. Anatranatra ny amin'ny toe-panahy tokony ho ananany tanora eny. Ny pistily ho an'ny Timoty moa dia anatranatra mahatanora ny Timoty. Eto tanora fanahy fa mahatanora mihitsy. Tsy misy hoe tanora fanahy fa tena tanora ara-baky teny fotsiny. Ary dia anatranatra ho an'ny tanora no asehon'ny Paoly amin'ny alalan'ny hafatra ho an'ny Timoty. Ary dia avy amin'izany tokony ho toetry ny tanora amin'ny fiainana, amin'ny fanomponan'Andriamanitra, firaisana manodidina no ndeha hifampaherezana dia afaka. Raha toa ka mijery mantsy isika dia firenena be tanora Madagasikara. Iny fantatsika. Firenena be tanora Madagasikara. Araka ny atotanisa dia 20 na 30 tapitrisa latsaka kely eo ny isan'ny malagasy. Na ny tena amin'ny atotanisany men'ny ny UNICEF dia 20.5 tapitrisa ny malagasy. Eo amin'ny 30 tapitrisa latsaka eo tsika teo. Ary ny 50 isanjato mahery kely aza dia latsaky ny 5.10 taona. Ny 50 isanjato zany dia latsaky ny 5.10 taona. Ny 50 isanjato zany hoe misy tanora manodidina ny 5.10 tapitrisa zany eto Madagasikara. Misy tanora 5.10 tapitrisa latsaky ny 5.10 taona eto Madagasikara. PDB zany afaka malala. PDB zany tanora 5.10 tapitrisa. Raha atao raha hoe latsaky ny 5.10 taona fa namborakisaka tsika ny 5.20 taona dia izao hatratra hatrany amin'ny 70 isanjato ny malagasy ny latsaky ny 5.30 latsaky ny 30 taona na 5.30 taona. Tena tanora zany le firenena. Dia everina fa ny fitezana zany tokony andanin'ny fiarahamonina fotoana, ny fanabeazana tokony ataon'ny fiangonana ho zava-dehibe dia ny tanora. Momba ny tanora. Indray ny fanabeazana omentsika ny omena ny olon-dehibe no matetika ry tetseroa fa lay tena mahakasika ny tanora indray na amina fandaranaso dia indray tsy ny olan'ny tanora ny voaresaka betsaka anatin'ny fiarahamonina fa tokony ny fandaranasa zany tandrify ny fiarahamonina na ataon'ny fiangonana na fanabeazana dia mahakasika ny tanora satria mibetsaka eto Madagasikara dia tanora. Manahoana ny sekoly, manahoana ny efitrano famakiam-boky, manahoana ny dobo filomanosana, manahoana ny tsy fantatro ny toerana maro samihafa izay hanabeazana tanora, toerana hiadiana hevitra, ny université, ny toerana
anaovana totsika hoe akoatra ny fanatanjahantena maro isan-karazany baolina kitra aiza ny fanatanjahantena ny tennis latabatra ny tsy fantatro be de be zany ny fandarana asa zay akoatra zay ny nzara rehetra mety mampivelatra ny tanora lafiny raha-kolotsaina aiza ny mozika ny ara ny sary ny teatra zany rehetrany dia ataontsika hoe sehatra mbola ilainy ny fiarahamonina raha toka mihevitra fampandrosoana na fitezana tanora izy zay ola mpiarahamonina fa ndetsika ijery tokony ho toetra zay ananana ny tanora kristianina dia hoy Paoly manao hoe misy toera tokony ananany tanora kristianina de kristianina mandositra ny filan'ny tanora eto misy tanora fanahy fa tena hoe filan'ny tanora fotsiny ao ny rendrarendran'ny tanora raha zay na hoe zavatra mety mampirona ny ara-nofony tanora zay ny raha-baky teniny eo de mantsiry zany tanora kristianina tsy voasarika na mirona makany amin'ny rendrarendra ra-nofon'ny tanora inona moa ny rendrarendra ra-nofon'ny tanora kehitriny de afaka malala dia ny fanomeza toerana ny ataontsika hoe ny vatana fanomeza toerana ny filan'ny vatana ny filan'ny saina tsy hoe akory ny tanora de tsy afaka ny ikarakarany bika aman'endriny ikarakarany mapetipetiny fiaina ny lalao hira no fanatanjahantena tsy hoe zay loatra fa lay teny hoe filana zany hoe ilay fialana am'lay fahamasinam-piainana fantatsika fa ny toetrandro iainantsika kehitriny any de toetrandro fanomeza toerana na fiainona ilay filana fanomeza toerana ilay filana na fiainona ilay filana zany ny zavatra mitranga hitatsika radray ara de inina etsehina mihitsy zay satria lasa varotra lasa fitadiavam-bola ary lasa fitaomana ny olona mba andany vola amaly zay filana izay eto an de manafatra Paoly hoe ny tanora kristianina de tanora tsy baikony ny filana akory fa baikony ny tokony atao tsy ny zavatra ataontsika hoe ny filana no mibaiko ny antom-pisiny sy mibaiko ny fietsiny fa ny tokony ataony no mibaiko azy tsy de mora loatra akory havana no taiza tanora ho am'izany toetsainy zany fa mety hiteraka fifandonana azy mety hiteraka ataontsika hoe fomba fijery samihafa mihitsy ary mety hiteny ny tanora manao hoe efa andro taloha zany efa ely zany hafa zao satria ny andro enantsika kehitriny de andro zay tsy mitovy tamin'ny taonjato tany aloha de raha ohatra ka anaraka ny fomba fijeryn'ny Descartes tsika ny hoe nrasarasaina na zarazaraina ny olona marina fa tsy hita miavaka zany de misy ny olona vatana de misy ny olona saina de misy ny olona fanahy zany hoe ny olona zany dia mizara telo vatana saina fanahy raha ohatra ka rasarasaina amin'ny fomba fijery cartésianina zany dia marina loatra fa tsy hita ao anatin'ny vatan'ny olombelo hoe atraiza moa zany ny fanahany atraiza mifetra ny saina fa fomba fijery ary zany hoe ny olona de misy ny olona vatana misy ny olona saina ary misy ny olona fanahy zany hoe ao anatintsika eo zany de misy ny filan'ny saina misy filan'ny vatana misy filan'ny fanahy raha ohatra ka zay no azy io lazana azy fa izao nandritra ny vanim-potoana ny ataontsika hoe tany aloha zany vanim-potoana ny antiquité ny pakatra ty amin'ny vanim-potoana ny moyen âge de saika ny mena toerana be mihitsy de ataontsika hoe ny fanahy ny hoe ny zava-dehibe de ny fanahy ary na de ny tolo malagasy ary tsy nafantatra ny maha-kristianina de fa natakatra ny hoe ny fanahy angeny olole tsy ny vatana angeny maha olole fa ny fanahy angeny olole
marina fa tsy le fanahy eritreretintsika misoatra masina loatra ndrasan'ny tolo malagasy fa efa azotroaina tamin'ny fahendren'ny tolo fa tsy ny bika manendrika akory ny olona fa ny fanahy ny toetra ny fifandraisana aman'olona maika moa fa raha namaky ny baiboly sika dia vao maika hafa mihitsy ny fijeriny antsoina hoe olona ny olona dia ny fanahy ny fifandraisana amin'Andriamanitra raha ohatra ka mijery ny vanim-potoanany antikité sy ny tapany voalohany tamin'ny moyen âge tsika zany tamin'ny vanim-potoana tenatenany dia iariary ny toetsaina hoe zava-dehibe ny fanahy ny antsoina hoe olon-kendry dia olona manam-panahy andradray rehefa mamaritra fiainana tanora sika dia tena fiteny mihitsy hoe manam-panahy an-dalàna iny tanora iny inony zany dia tanora zay any am-piangonana zany tamin'ny vanim-potoana tany aloha somary tara kely ny moyen âge tsika zany fa rehefa ny olona manome toerana ny fanahy dia tany vanim-potoana ny moyen âge atao hoe tany frantsa tany elobena tany toerakafa fa teto Madagasikara moa dia aty rindrina kely dia zao rehefa miteny hoe fa nisy vanim-potoana manome toerana ny fanahy dia niverina ny hoe ny olona tsara ny olona feno fahendrena dia ny olona manao zava-dehibe ny ara-panahy manana fiainam-bavaka ny atao hoe montina dia olona manana fiainam-bavaka fahamasina mpiainana dia zay ny antsoina hoe olona ny olona zany dia nirefesina tany aloha dia nirefesina tamin'ny alalan'ny fanahy iny satria ny fanahy ny olona na ny fanahy ny tena zava-dehibe aty aoriana dia ny voatra zay ary dia niova ny fiarahamonina rehefa nipotra tsikelikely ny ataontsika hoe ny civilisation na ny tenenina hoe ny taonjato ny fahazavana taonjato fa 7 20 sy ny sisa rehetra teoriana dia lasa niendanja ny fanomezan-toerana ny fanahy ary ny anahazo toerana ny saina dia lasa hoe inona ny atao hoe olona dia ny olona dia zao ny mana-tsaina tany aloha ny olona ny manam-panahy fa rehefa nipotra ny civilisation ny famirapiratany saina dia tena olona dia zao ny olona mana-tsaina ny ena tsikelikely ny lafy ny ara-panahy tsy dia atao zava-dehibe intsony lay ara-panahy lay vavaka lay fahendren'ny soatra masina lay fakanesana ny am-piangonana ny anena tsikelikely zay nanomboka atao 40 mena toerana ny saina inona ny antsoina hoe olona olombelona endry tsy lay olona milona tany am-piangonana intsony na lay olona masaky ny tenin'Andriamanitra intsony fa nanomboka niditra tsikelikely ny antsoina hoe olon-kendry zao olona mana-tsaina zany ary dia nirefesina tamin'ny saina ny olona fa tsy nirefesina tamin'ny fanahy intsony tany aloha izy nirefesina tamin'ny fanahana tamin'ny finoana tamin'ny fitiavam-bavaka tamin'ny lafiny ara-panahy fa aty amin'ny taonjato 20 maka teoriana dia nirefesina tamin'ny saina amin'izay izy tamin'ny fahalalana tamin'ny diplômany alaray aza dia nirefesina mihitsy ny hoe tamin'ny kolotsainany mahalala fomba ve tsy mahalala fomba ve manana culture ve tsy manana culture ve mahita fianarana ve tia vaky boky ve mahay mozika ve mahay miakanjo ve mahay miresaka ve mahay mandahateny ve sy ny sisa rehetra nahazo toerana ny saina ny ena tsikelikely ny ara-panahy fa ny taonjato enantsika kiraka etriny dia nanova izay indray nanomboka ny taonjato faraparan'ny faharoapolo faraika amin'ny roapolo dia nahazo toerana ny vatana ny anahazo toerana ny vatana ny tambotsitra ny saina ny fanahy zany dia efa nilaozana ny saina io fa manomboka ilaozana ary ny vatana ny manjaka dia raha miteny zany anao zao manao hoe inona kaina antsoina hoe olona olona iny manana vatana saina sy fanahy fa izao ny bebe kokoa dia ny fanomezan-toerana ny vatana tany aloha vanim-potoana ny antikité tapany voalohany amin'ny antenatenany dia mena toerana kokoa ny fanahy somary eo ihany ny vatana tradray raha nitsotsorona na ny akanjo fosina be tsy natao hita na ateoriana dia nahazo toerana ny saina fa amin'izao andrakehitriny zao ny vatana ny olona zao dia kolotsaina ny vatana taonjato faraika amin'ny roapolo ary hitantsika fa ny telefona misy sary Facebook feno sary ireny dia andrefesana ny kolotsaina ny vatana ny antsoina hoe olona dia izao arisan'ny marika
andrefesana ny olona ny bikany ny tareha ny fiakanjony lasa asanatriny zany ara dia lasa refesina mihitsy hoe ny olona tsara de olona tsara tarehna tsara vatana tsara bika zay ny manomboka refesana ny olona lasa danja ny saina sy ny fanahy de hitatsika amin'ny andavanandrotsika zany amin'ny atotanisa nde taotsika hoe hitanao eny an-dalambe inona ny zavatra hitanao betsaka amidy eny an-dalambe de zavatra mikasika ny vatana 20 taona lasa na 30 taona lasa dia tsy mahita mpivarotra ranomanitra eny an-dalana enao tsy mahita mivarotra kojakoja fampiasa fikoroana amin'ny vatana eny an-dalana ianao manomboka any amin'ny coupe-ongle manomboka any ataontsika hoe ny fikarakarana ho tanana ho tongotra zany taloha zavatra tsy hitanao eny an-dalambe fa zao zany hitanao eny an-dalambe ary raha toa ka mijeny eto anisy eto Madagasikara ianao de hoe tao anatin'ny 10 taona inona kainy zavatra tena be mpividy indrindra de hitanao fa ny ranomanitra bebe mpividy tsy maninona akory fa hitanao eny zany rehetra zany 30 taona lasa vitsy ny salon de coiffure na ny toerana fanaovana volo etanarivo eto an-drenivohitra ohatra fa zao anao ao anatin'ny fokotana anankiray misy toerana fanaovana volo tsy latsaky ny 3 4 5 asa ary lasa misy toerana fanofanana fanaovana volo lasa nomeny olona toerana ny régime alimentaire mipotra ny aérobika mipotra ny toerana fikolokoloana ny vata tsy ratsy akory zany tsy ratsy zany fa marika amantarantsika hoe makaizany fiarahamonina nataony olo zava-dehibe amin'izay ny vatana tany aloha ny akabeazan'ny akanjo akoatran'ny corset ny vehivavy tany amin'ny taonjato fa 7 folo fa 8 folo 6 folo fa tamin'ny akapobeny de zao ny tena zava-dehibe dia ny akanjo zay manafina mibika ny olona manarona mibika ny olona na lahy na vavy fa ankehitriny ny tena mpahay manjaitra de ny olona mahay mampivohitra maneho la ibika ny olona na lahy na vavy io aseho mihitsy la ibika hitatsika amin'izany kolotsaina zany fa makaiza zany le fiarahamonina tsy mila tsy ilaina olona psychologue zany na sociologue fa mainao fotsiny de mahita hoe tena vanim-potoanan'ny vatantsika zao kolotsainan'ny vatana ary io era-tany tsy ny malagasy ihany hitanao amin'ny 10 isan-karazany hitanao amin'ny zavatra fidin'ny olona hita amin'ny toerana rehetra iny fa na de am'izay toerana tsy andrasanao asa tsy fantatro hoe any am-piangonana aza ohatra de tokony efa akanjo tsy tokony maneho ny bika manendrika ny zava-dehibe ohatra ny vatana fa ndradray mahita zany ianao mahita akanjo fohy loatra mahita akanjo tery loatra sy ny sisa rehetra na lana vavy io dia mety mahita any zany tsika satria tafiditra ao anatin'ilay fiarahamonina ny hoe efa kolotsaina ny vatana zao de tsy gaga sika raha ohatra ka mivilalana satria lasa ny filany ny tanora fanahy zany de lasa filany ny vatana tsy filany ny saina vaky boky de manahoana loatra tsony tsy filany ny fanahy fiainam-bavaka sy inona tsony any amin'ny taona telo atao hoe 1 10 7 anao dia raha manao conférence manao famelabearan-kevitra feno na fiangonana feno na efitrany malalaka lina ny olona tam'izany andro ny viveso zany vivatosakely alohan'ny ady lehibe voalohany de ny tanora lina manatona amin'ny pasteur Velitsona lina amin'izany atao hoe ady hevitra fandrosoana momba ny tanindrazana momba ny filozofia ary atoka any amin'ny taona 9 anao 7 dia mpandahatena lahy tamin'ny fotoanandro ny pasteur Andriamanjato de zao feno tanora ny tampokon'olo lisotry feno tena maro samihafa fa zao tsy de mahaliana ny tanora zany conférence zany tsy de mahaliana azy loatra ny antony de mivoatra ny toe-tsaina io tsy misy hoe inona moa zany mihitsiny zao mivoatra le toe-tsaina aiza izy any amin'ny fikolokoloana ny vatana any amin'ny kanja fanaovam-bola any amin'ny kanja toerana fandihizana zay akabeazana zay nefa no ahitsiny Paoly amin'ny Timothée hoe anaka mansira ny filan'ny tanora fanahy tsy hoe aza mieritreritra ny vatana na aza mieritreritra ny saina aza mieritreritra ny fanahy fa ansiro ny filana de ino no atao tadiavina
mizaha kosa mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana. 3 ary ny tiany Paoly hoajaintsika tanora ny tokony ho toetra ny tanora. De izao tanora izay miezaka manao zava-dehibe ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Tanora tsara toetra de zao tanora izay manao zava-dehibe ny finoana sy ny fitiavana ary ny fanajana ny fahamarinana. Sotoavina hafa mihitsy zany, tsy sotoaviny filana fa sotoaviny fitiavana, sotoaviny fahamarinana sy ny finoana. Ary ny faharoa de zao tanora tsy linady, mandava ny fantena daladala fa mampiady zany. Tsy tanora mpitondra olana na tanora miady sy mifanaritaka noho ny etan'ny filana na etan'ny toetra ratsy na etan'ny ampo, fa tanora tia fihavanana. Tanora tia fihavanana. Ary ny fahatelo de zao tanora mitaona ny olona ho an'ny tompo, mitaona ny olona mihazo fibebahana, mitaona ho amin'ny fibebahana. Rehefa malala Jesosy Kristy tompo aho de tanora, de zokin'ny tanora nandalo ny fahatanorana. Ary mety betsaka amitsika ny mbola ao anatin'ny fahatanorana. De mahaiza tsara ara mandanja ny ampiasanao ny fotoananao, mahaiza mife ny zavatra ilain'ny vatanao, ilain'ny sainao, mba tsy ho ny filana no mitondranao fa ny tanjonao, ny sotoavina izay tanjoninao, ny sotoavina izay nitezananao de ny fitiavana, ny fihavanana, ny finoana, ny fahamarinana, zany ny tokony mibaiko ny andanino ny fotoananao, mibaiko ny andanino ny heritsainao, mibaiko ny andanino ny herim-pananao. Tsy midika koa zany hoe de andeha tsy raharahan'ny vatana na tsy eritreritra zay mahasony maha olombelona ranofo, tsy zay loatra ny tenin'ny Paoly eo, fa ny hoe fironana any amin'ny filana. Ivavaka sika. Jesosy nandalo ny fahatanorana ianao de misotranao no ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misotra fa mampianatra anay tanora ianao, mampianatra ny zanakay ahitondra tena tsara ho amin'ny fahamarinana, ho amin'ny fitiavana, ho amin'ny finoana, ho amin'ny fihavanana. Tsy ny filany zao tontolo zao na ny filan'ny tanora manerana izao tontolo zao no mibaiko ny zanakay na mibaiko ny mahatanora fa ny fitiavana anao Andriamanitra. De arovy ary ny tanoranay Jesosy, arovy ny tanora malagasy manoloana ny filana mitranga etsero, ny zava-mahadomelona, ny fanimbana ny vatana, ny fanimbana ny fiainan'ny hafa, ny fidorohana zava-mahadomelona miseho etsero, ny tsy fanaovanao zava-dehibe ny olona vatana, ny olona saina, ny olona fanahy, fa ny fironana any amin'ny filana. Mamindrafo amin'ny tanoranay no tompo, de mamindrafo koa amin'ny firenenay sy amin'ny fiangonana aizanay mitaiza ny tanora. De jereo ny tanora isa-tokantrano ome fahendrena ary ome fahamasinam-piainana. Misaotra ny amin'ireo zay nahavita ny fanadinana baccalauréat, atoato ny fanadinan'ny BEPC, de mivavaka ho an'ny isa-tokantrano zay, mivavaka ho an'ny tanora zay hiatrika fanadinana rehetra, samy omeno fahendrena sy fahazaran-tsaina. Misaotra Jesosy.